Miarabantsika solombavambahoaka namana rehetra. Andriamatoa Premier Ministre sy ireo mpiara-diany. Voalohany dia apetrako amin'ny ministre délégué chargé de la gendarmerie nationale ny fametraha mpamitaniana voalohany. Inoako fa hitondra rivo-baovao ny fanovana izay misy amin'izao fotoana izay fampiresantsika izao. Anisany eno matetika teo fa fivoahan'ny ratsy sy fidiran'ny ratsy ny ao andrenivohitry ny faritany Mahajanga, ao Mahajanga voalohany zany. Tiako lazana dia izao, tsy nahitam-bokatra ny asan'ny gendarmerie nationale raha tao Mahajanga nandritra ny fotoana izay nitondrany fitondrana teo aloha. Ka ny ankety rehetrarehetra rehefa misy zavatra mavaivay na zavatra tena maneho fanairana eto anivon'ny firenena dia tsy misy tohiny. Ny fanadiadiana rehetrarehetra maty ankaranana. Ohatra amin'izany dia ny fahatratrarana rongony matetika izay mivoaka sy miditra ao Mahajanga. Manana atao taratasy mahakasika an'izay zay Monsieur le Ministre, mbola horesantsika manokana izay. Fa ny baribary izay hitapoky hitam-pirenena dia ny fahaverezan'ny sambo AW izay mbola tsy misy valinankety mazava hatreto. Ny tsahona ny miparitaka fa ny ankety ofisiely tsy misy hatreto. Raha ny feo raha ny information izay ampelatana koa dia tsy navela nataon'ny gendarmerie nationale tany Mahajanga ny ankety fa avy aty Antananarivo no nidina tany Mahajanga. Mazava ho azy fa misy zavatra feninao, mazava ho azy fa misy olona rovanao. Ka noho izany ilainay ny mangarahara mahakasika an'izy io satria misy fianakaviana any amin'ny telopolo no manjavona tsy hitra hatreto. Mitaraina izy ireo eo anivon'ny gendarmerie nationale tsisy valy, eo anivon'ny fitsarana tsy misy valy. Hoaiza zany ireo tokotavana ireo manomboana an'izay fahaverezany havandreo izay. Zay ny anankiray averinako ihany amin'ny gendarmerie satria zahay tao anatin'ny fanoherana nandritra ny fotoana maro dia zavatra ataonay rehetrarehetra tsy misy valy. Ka inoako angambany hiasa amin'izay ireo satria efa eo am-toerana izahay amin'izao fotoana izay fampiresantsika. Nisy fahatolona tao bebety any amin'ny 17 ratsy diso izay mazava ho azy fa niainga teo Mahajanga no nialan'ireo olona ireo izay hikasa andeha ho any Mayotte. Fahatolona ny kararana nisy tao Mahajanga tsy nisy indisy na iray. Tiako lazaina tsy nisy sambo na koa gilet de sauvetage ho an'ireo mpandeha ireo. Mazava ho azy fa tsy tody amin'ny alianao izy ireo fa natsika anaty rano, izany hoe misy von'olona tao. Ka fantatra io tsy possible hoe sambo na vedety na tefotefo niala tao Mahajanga ka tsy fantatra ny trasiny zany. Ilaina ny mangarahara mahakasika an'izay Monsieur le Ministre. Ary tsy vitan'izay mangataka fanoloana gendarme vitsivitsy izay mbola hoentiko amin'ny anarany satria fantatra fampiraitsy kombakomba amin'olona izay manao tsy mety ao Mahajanga. Manarakaraka an'izay eo amin'ny PMF sy ny fitsarana mbola mahakasika io raha io fitaterana moa ministère fitaterana sy ny fitsarana toko lazaina amin'izay mila fanoloana tompona andraikitra zahay fa tsy mila zavatra mamafady tahaka izao amin'ny tanàna zay misy anay. Ny énergie maberesaka tato ato ny mahakasika ny transformateur izay avy any Mayotte avy amin'ireo association zanaka Mahajanga izay nalefa tao Mahajanga tsy nivoaka io nandritra ny fitondrana teo aloha nefa fafantatra fa resaka délestage no olana teto Madagasikara fa tsy navoaka ny fitondrana teo aloha izany na dia tabataba Mahajanga nandritra ny fotoana ireny. Izy tao anaty fitondrana ity namoaka andreo transformateur 420 izay avy any Mayotte fa kosa ny mampametaka amin'ny tany eto
aiza izy ireo eno fa ty Antananarivo ka izay zavatra zay mampalahelo ny zanaka Mahajanga ilanay fanazavana mba tsy hampisy ahiahia manodidina an'izay fanomezana avy amin'ny zanaka faritra izay. Eto koa zao andriamatoa ministre des travaux publics nisy asa nataon'ny fitondrana teo aloha ihany lalana RN 54 zay mandeha amin'ny aéroport tsy misy angamba lalana mandeha amin'ny aéroport kely mitovy amin'izany manerana Madagasikara raha tsy ao Mahajanga. Ovalin'izany betsaka ny loza fatolona amin'ny lalana eo saika isan-kerinandro misy accident ka tadiavinay no analebrazana ny lalana eo mba sy hitera-doza. Ny ministère de sécurité publique misy barao efa vita commissariat anankiray izay mbola tsy nitokarana hatreto ary mbola tsy nifindra koa ny mpiasan'ny police nationale. Ny antony dia ratsy trano ary efa lazay olona misy ny hoe trano misy lalan-drà satria fissure mibetsaka ao dia tsisy olona sahy miditra amin'ny trano ka volam-panjakana io raha fantatra ny orinasa zay nanao azy aoka tokony ahazo sazy mifanalefy amin'izay. Ny farany amaranako azy dia miresaka serasera amin'izao fotoana izao mampiresaka sady manakorontana ny saim-bahoaka ho an'ireo zay mpisehatra amin'ny réseaux sociaux zay manelitsaho manakorontana zay manimba fiainan'olona mihitsy amin'izao ka itodiako manokana aminao ministre ny serasera raisoa ny andraikitra tandrify amin'izay satria ny firenenantsika mila fitoniana ilaina ny fahalalana fa kosa tokony ao anatin'ny fanaran-dalàna izany fa lasa sanatrian'izay teo mandalo crise tsika mbola anatin'ny crise tsika amin'izao dia mbola asina crise vaovao ka izay no mampongay tokony apetraka ny arofenitra ary tokony apetraka ny lalàna fanaraka amin'izay mba ahafahantsika manana fiarahamonina vanona ary koa manana firenena matanjaka mena ao anatin'ny demokrasia sy ny fananjana ny lalàna velona.